aminareo rehetra ane ny famindrampo sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio dia hiaraka amin'ny fanompoam-pivavahana toy ny mahazatra isika fa tsy fiaraha-mandinika soratra masina no ny fotoana mbola manery antsika rehefa avy eo. Ny salamo 430 hatramin'ny 7 no iarahantsika ho fiderana ny tompo. Salamo 430 andininy 1 hatramin'ny 7. Mitsanganary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: isaotran'i Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah ndrearian'ny fanahiko, ary izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza an'i Jehovah amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an'i Jehovah aho dia mamaly ahy izy, ka manafaka amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangay ahy ny tavany. Ity olo-manitra ity ny antso dia niainy Jehovah, ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy, ka mamonjy azy. Amen. Hivavaka isika. Manatona anao eto an-tranonao izay Andriamanitra. Misaotra anao satria ianao nanafaka anay tamin'ny fahoriana rehetra. Ianao nanatrika anay tamin'ny fifalianay. Ary raha mitarika anay hoeto anatrehanao, ianao ankehitriny, dia manetry teny izahay. Mangay ahy satria tsy mendrika no asoavinao akory, kanefa narotsaka ao tsy tapaka taminay ny fahasoavanao. Tsy mendrika ny iombi-piainana aminao akory, kanefa noho ny amin'i Jesosy Kristy dia indro vita fihavanana aminao izahay. Misaotra fa navaozinao indray tamin'iny maraina vaovao iny ny famindramponao, ary nitarika anay amin'ny tanagavanany fahamarinanao ho tonga eto ianao. Dia misaotra Tompo ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao, tario amin'ny fanainao masina izahay, mba hitombo amin'ny fahavononana hanetry tena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny fandarana mofinaina dia Genesis 2:30, ny andininy 10 hatramin'ny 17 no anjarantsika fiangonana. Genesis 2:30 andininy 10 hatramin'ny 17. Arahantsika ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jakoba: Andriamanitry Abrahama raiko, sady Andriamanitry Isaka raiko, dia Jehovah izay efa nanao tamiko hoe: mody any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao aho. Tsy mendrika ho nahazona kely akory aza aho tamin'ny famindrampo rehetra sy ny fahamarinana rehetra izay nataonao tamiko mpanomponao, fa tsy nitondrana inona na inona fa tsy nitehiko ihany aho fonita ity Jordana ity, nefa ankehitriny efa tonga tobo roa aho. Vonjeo aho amin'ny tanan'ny rahalahiko dia amin'ny tanan'ny Esau, fa matahotra azy aho, fa andrao avy mamely ahy mba amin'ny vadiko amanjanako izy. Fa ianao efa nanao hoe anisy soanao tokoa aho, ka ataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny amarony. Amen. Ray masinao manamasina anay amin'ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny Tompo ny riavana hitarika antsika anetry tena bebe kokoa, anaraka ny afatr'Andriamanitra amin'ity anio ity. Genesis 2:30 andininy 10 hatramin'ny 17. Vavaka nataon'i Jakoba mialoha ny iaonany amin'ny Esau. Ny tantara raha fitinina dia niala tany amin'ny fianakaviany Jakoba rehefa avy naka ny fizokiana tamin'ny fomba fantatsika. Nandrombaka ny fizokiana tamin'ny Esau. Dia nalefa andositra izy any an-tanindrazan'ny reniny, anasaina nakavady tany. Dia le Israely ny vadiny,
ary rehefa nandeha teny ny tantara ao amin'ny toko faraky amin'ny telopolo na dia ny fankaty fatratra ary izy sy ny rafozan-dany dia tonga tamin'ny ady tsotsoromamba isarana dia andeha hiverina any an-tanindrazana hiaona amin'ny fianakaviany indrindra amin'ny Esau, Jakoba sy ny vady aman-janany ary ny fananany. Teo am-piandohana dia eo amin'ny toko faharoa amby telopolo dia nanao drafitra mazava tsara i Jakoba ka nanao paika hoe alefako aloha ny mpanompoko hiteny amin'ny Esau hoe ho avy ny rahalanao, mpanomponao. Tononony amin'izany Esau hoe tompo, dia izy milatsaka ho mpanompo ny Esau. Fa tsy izany ihany ny paika napetrany, fa nozarainy koa ny atoko ny fananany anankiroa, ka hoy izy hoe raha vony anankiray dia mba misy alofako ny anankiray. Izay ny hatreo amin'ny andininy fahasivy. Izany paipaikany Jakoba izany no notovonany any tsy hivavaka eo amin'ny andininy fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo ity. Ary ny mahagaga rehefa vita ny vavaka dia notanterahany ilay paikany. Raha mijery maika isika dia tena hoe vavaka amin'ny fanetretena tokoa ny nataon'ny Jakoba. Fa rehefa mamaky ny manontolo ny teksta isika dia mbola tsy tonga tamin'ny fanetretena ankasitran'Andriamanitra i Jakoba eto amin'izao anjara mofinainantsika izao. Fa any amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo izy mijanona irery tsisy nizaniza, tsy misy fananana manodidina azy, vao tafahoana mpanetretena amin'Andriamanitra. Fa na izany aza riavana dia andraisantsika lesona ara-panahy ny amin'ny fanetretena ity tonombavaka i Jakoba mialoha ny hiverenany manatrika ny Esau. Raha izany tantara izany dia famitrana-pihavanana no antombavaka i Jakoba eto. Hiverina iaona amin'ny Esau, izay fantany fa tena tezitra mafy aminy izy noho ny fandrombahan'ny fizokiana tamin'ny Esau, dia matahotra izy. Matahotra izy ka nivavaka. Ireto no azontsika raisina amin'ity anjara mofinaina ity. Jakoba nankatoan'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra, ny andininy fahafolo. Nanetry teny izy nankatoan'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra. Eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo, manetry teny Jakoba ka mankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izay efa nataon'Andriamanitra taminy. Ary ny andininy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo, manetry teny Jakoba mametraka ny hoaviny eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mankatoan'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra. Tsy hoe kisendratsendra ny adiny tamin'ny labana rafozany, fa efa fantaminan'Andriamanitra mihitsy ka nialoavany fampahirezan'ny anjely izy raha ody an-tanindrazana, fa tsy mora tamin'izany. Eo amin'ny andininy fahafolo dia izao ny voambaran'ny soratra masina manomboka ny tonombavaka Jakoba. Andriamanitra i Abrahama raiko sady Andriamanitra Isaka raiko, dia Jehovah izay efa nanao tamiko hoe mody any amin'ny taninao sy any amin'ny havanao dia hanao soa aminao aho. Tsy mora tamin'ny Jakoba ny nanaraka an'io, baiko ny tompo io, na dia alohavany teny fampanantenana ny hanaovan'Andriamanitra soa azy, satria natahotra mafy izy hiaona amin'ny Esau. Izay moa no ambarany eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Vonjeo ao amin'ny tanan'ny ralako dia amin'ny tanan'ny Esau, fa matahotra azy aho. Fanetretena, fankatoavana an'Andriamanitra ao anatin'ny sarotra. Matetika dia te hiala amin'ny zavatsarotra isika mpanompon'Andriamanitra, ka mivily amin'izay atoron'Andriamanitra ny lalana halehantsika.
mitady vahaolana moramora kokoa isika fa tsy zany rehefa misy zavatra hitarian'Andriamanitra antsika amin'ny fanetretena ndeha ankatoaviny zany na dia sarotra azy. Eto dia mitodika amintsika fiangonana, mitodika amintsika zanak'Andriamanitra mety mandalo zavatsarotra tahaka ny Jakoba. Misy olona tena tezitra mafy aminao fa sain'Andriamanitra mitodika aminy ianao, modi miverena. Dia koa atao hoe Andriamanitra tezitra mafy aminao fa sain'Andriamanitra mitodika amin'Andriamanitra ianao ankehitriny. Izany no fiomanana amin'ny Krismasy ry havana, fa mitranam-pihavanana amin'izay manana ady amintsika na dia sarotra azy. Fa ny faharoa dia ny hoe manetry tena mahay mankasirika an'Andriamanitra amin'izay efa nataony. Jakoba dia milaza hoe niala tany an-tanindrazako tsy nitondra fa tsy teny. Toa milaza hoe nieritreritra hiverina vetivety ihany. Fa izao aho efa antoko anankiroa no momba ny zanany amin'ny Rahely, ny zanany tamin'ny Lea, sy ireo fananana be dia be no ariny tany an-tanindrazany reto vadiny. Na nankasitraka an'Andriamanitra izy ka nanetry tena manao hoe inona moa no noasoavinao, tsy mendrika ny famindramponao sy ny fanasoavanao akory aho. Raha mitodika ny lasantsika isika ry havana, ny taona be dia be na havelomanao, na ity taona 420 madiva hifaran'ity ihany azy, mba miompeo amin'ny Jakoba ve ianao ka manao hoe inona moa niainga tany amin'ny volana Janoary tamin'ny tsy misy mety fahalanina ny fivelomana na ny karama no ny fitsiketsehana samihafa, fa tonga ihany ty ny volana Desambra. Mba tsaronao ve fa tena tanan'Andriamanitra no nitsotra ao anatrehan'ny fahasarotan'ny fiainana be dia be, eo anatrehan'ny fisondrotan'ny vidin-javatra ilaina andavanandro. Raha mandinika fotsiny sika vao tamin'ny volana Oktobra no ny vidy vary manodidina ny 230 amin'izao Desambra izao, efa any amin'ny 730. Fa tanan'izany nanampy antsika, monsonitra ve ny karamanao tao anatin'ny taona, fa tanan'izany nanampy antsika. Ry havana malala amin'izao fotoana ny advento mamaraparana ny taona izao, mahaiza mankasitraka an'Andriamanitra, manetretena ka mitenena tahaka ny Jakoba hoe inona moa aho, tsy mendrika ny nahazo kely akory azy aho tamin'ny famindramponao rehetra sy ny fahamarinana rehetra nataonao tamiko mpanomponao. Inona moa no mba nitahinao, mba noasoavinao. Ny fahatelo ry havana manetry tena ka mametraka mpahatokinany ho avy amin'ny fanantenana eo amin'Andriamanitra. Ny andiny ny 17 indrindra, raha manambara i Jakoba fa matahotra ny Esau, ny amin'ny fiaonana amin'ny Esau, dia mampatsia ny planina efa napetraka Andriamanitra tamin'ny kosa izy. Nanana izay napetrapetra ny Jakoba, fa eto amin'ny andiny ny 17 izy dia te hametraka ny fahatokiny an'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra. Mametraka ny fahatokiana an'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra. Izay nolazain'Andriamanitra eto no averiny. Fa ianao efa nanao hoe anisy soanao tokoa aho, ka ataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny amarony. Mamerina ny teny fikasan'Andriamanitra, tsy ny planina ho be dia be ho amin'ny taona vaovao indray no inona, fa ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, izay efa nambarany taminao, efa nambarany tamintsika hatramin'ny taloha ela eny hatramin'ny andron'ny Abrahama ka mandraka ankehitriny. Ndeha averina amin'Andriamanitra ary apetraka amin'Andriamanitra indray, fa matoky izany planin'Andriamanitra izany sika amin'ny fiainako avy. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo eto ampamaranana, fampiarana dia ny hoe mety ho tahaka ny Jakoba ianao, miatrika olana ara-pihavanana amin'ny manodidina anao, mandiana ao anatin'ny sarotra, fa asain'Andriamanitra manatona an'ireny olona ireny ianao. Isika rehetra dia mpanota, manana olana amin'Andriamanitra, aza misalasala manatona an'Andriamanitra, mody
miverina amin'Andriamanitra amin'ny fibebahana marina. Ary mety ho tahaka ny Jakoba isika, efa manana drafitra matipaika hitondrana ny fiainantsika, hiatrehana ny ho avy. Kanefa aza tao ho inona akory reny? Tsy ny teninao sy ny fikasanao no inona, fa ny fikasan'Andriamanitra momba ny fiainanao aorian'izao iarahantsika izao. Mandihana Jesosy Kristy ilay hitarika antsika ny hatanteraka ny diantsika amin'ny ho avy rehetra. Amen. Hivavaka isika. Amin'izao fotoana ny adventy izao, Andriamanitra no ampatsihivanao anay ny tantaran'i Jakoba hiverina manoloana ny Esau izay manana lahelo ary tezitra noho ny lalana nandehana ny Jakoba nandrombaka ny fizokiana. Ianao mahafantatra ny momba anay tsiraray avy. Mety ho tahaka ny Jakoba koa izahay manana olana ara-piarahamonina na ao atokantrano na ara-pianakaviana na any amin'ny toeram-piasana, any an-tsekoly, eo amin'ny fiarahamonina manodidina anay. Tompo, amin'izany dia manaiky amin'ny mpanetreteny izahay. Hifanatona amin'izy ireny tahaka ny Jakoba, asainao manatona ny Esau rahalany. Fa tsy mora aminay izany. Ataovy mahay mankasitraka anao ny amin'izay efa vitanao tamin'ny lasa izahay, ary matoky ny fitantananao ny amin'ny ho avy. Na dia sarotra aza ny lalana asainao andihananay. Fa miverina aminao amin'ny fanetretena koa izahay, ka mibebaka amin'ny fotoritory sy mangorakoraka. Aza ataonao tsinotsinona tompo ny fiverenanay, raiso ampitiavana izahay. Mety matahotra izahay noho ny fahotana be dia be vitanay, na tsaronay na tsy tsaronay velively. Kanefa matoky sy manantena, ny famindramponao, ny teny fikasanao tsy miova. Dia manonona ny vavaka eo anatrehanao izahay ka mangataka aminao hitantana ny tontolo andronay. Ndreo ny fandaharam-potoana izay efa notanisainay teo aminao raha niainga tany an-tokantrano izahay, raha nitsano izay tsy araka ny sitraponao. Toano izahay mba havita izay ankasitrahana eo masonao. Dia ny fahasalamanay sy ny ankonanay apetraka eo aminao koa mba ho arovanao amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Mivavaka aminao izahay ho an'ireo olona tramanjo, ho an'ireo havanay manana olana, ho an'izao tontolo izao. Misy firenena niara-ny loza voajanahary ato amin'ny faritry ny ranomasina misy anay, Andriamanitra. Dia mivavaka ho azy ireny izahay, ireo namoiavana, ireo rava fananana, ary ny tontolo ravan'ny rivodoza dia fantatray fa ainao no anarina izany, satria ianao ilay nahary ny tany sy ny lanitra no manana fahefana hanarina ny simba. Dia jereo ireo mpamonjy voina, jereo ireo manolo tena an-tsitrapo hifanometanana ao anatin'ny fahavoazan'ny hafa. Valio fity izy ireny, Andriamanitra. Mivavaka izay ho an'ny firenenay, betsaka koa ny malagasy, betsaka ny mpiaramonina aminay, mety miaritra fahoriana amin'ny lafiny maro samihafa, fa amin'izany tompo dia mampahereza ianao ary tario amin'ny fanahy masina mba hitodika aminao, ametraka amin'ny fanantenana ny ho avy ny tsirairay mpiray tanindrazana aminay. Entinay ambavaka koa ireo vahiny mpiaramonina aminay eto Madagasikara, ninina antom-pisiny eto, atao fantany tompo fa tia azy ianao amin'izao farany taona izao. Dia miasay ianao mba hitarika olona maro ho tonga ao ambalanao. Jesosy, betsaka ny zavatra manery ny fonay tianay angatana, ianao mahalala sady ny mahasoanay. Dia tsarovy amin'ny fahasoavanao ny mombanay sy ny ankonanay, naiza naiza misy azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anay ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay an'io izay nasahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminareo ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana
mba misaorana entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.